dia mbola fahaletrano miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy izay ny fanarahantsika izao andraisana ny fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka Jehovah Andriamanitra iray, misaotra no mandrakariva izahay satria manoloana ny toe-javatra sarotra antalovana, dia fantatray fa tsy lavitra ianao fa miaraka aminay mandrakariva ary manana ny herinao rehetra mba ahafahanao mitsinjo, mia ary miaro ny mpanomponao izay manatahotra anao. Angatahany aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba tsy hahatonga anay ho kivy manoloana ny zavatsarotra mitranga na ny fitombon'ny varatsidy ety amin'ity zao tontolo izao ety, fa mampianarana hifikitra mandrakariva aminao, satria izany ny zavatra tsy maintsy iainanay ety amin'ity zao tontolo izao ety. Kanefa ao aminao manapetra izany rehetrarehetra izany, fa misy ny fiainana mandrakizay izay fomaninao anay, dia mba izany fanantenana izany no famelombelona fo mampananay. Tenena Jehovah fa meno mpanompono amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fihodanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tonga indray ny fotoana izay fampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary soa ihany fa mbola misy ny baiboly izay taridalana antsika mba ahafantarantsika ny maha-izan'Andriamanitra ary andraisantsika ny toromarika rehetra mba ahafahantsika misedra ny zavatsarotra rehetra mandalo ety amin'ity zao tontolo izao ety. Na inona toe-javatra mitranga ezaka ataon'ny olona miratsy izao fiainana izao ary tsy misy fiadanana ety, kanefa na izany na tsy izany na velin'Andriamanitra iaina ao anatin'izany tsika, satria ao anatin'izany indrindra no namboaran'Andriamanitra antsika mba hananantsika faharetana, hanantenantsika ny farany. Ary tokony ho tsapantsika mandrakariva fa tsy eto amin'izao tontolo izao mahita antsika fitsarana, fa misy ilay fiainana mandrakizay izay fomanin'Andriamanitra ho antsika. Raha mahay mandinika tsara tsika izany hoe fahavelomana mandrakizay izany, dia tombon'androm-pahavelomana antalovantsika ety amin'ity zao tontolo izao ety, dia indray mipe maso-monja raha oharina amin'ny mandrakizay izay fomanin'Andriamanitra antsika. Ary izay fanantenana ny fiainana mandrakizay izay. Izay no mahatonga antsika hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra, satria io tsy azo anaovana sangisangy, fa na ino ny olona na tsy ino misy foana ny fiainana mandrakizay. Ary ny antony teny fampaherezana dia mba hahatonga antsika hanantena mandrakariva ilay fanavotana ataon'Andriamanitra. Tsy takona fiainana eo amin'ny tantaran'ny firenena, tantaran'izao tontolo izao, dia mandalo toe-javatra sarotra ny firenena, ary tsy afapela amin'izany satria miasa ny fomba tsy takatry ny saina ny devoly hitondra korotana, kanefa ao anatin'izay korotana izay koa izy dia ohatra mitondra vahaolana izay ohatra ny mampanantena zavatra hahafahantsika miala amin'ny korotana, kanefa vao maika mampiditra antsika mikizo mandrakariva. Raha eto amin'izao tontolo izao na olona no hanantenantsika vahaolana voafitakintsika, fa tsy misy afa-tsy eo amin'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika an'izany vahaolana maharitra izany. Ary nanomboka nijery an'izay tsika raha nijery ny tantaran'ny zanak'Israely hoe io no nanoharantsika ny firenena malagasy, satria firenena tia vavaka ny firenena malagasy. Ary azo lazaina fa firifiry moa ireo ray aman-drenintsika izay fa lasa ireo ray aman-dreny na amin'izao vanim-potoana izao, ary tena resy lahatra tanteraka hoe tena miavaka ity Madagasikara ity, satria tena firenena anisan'ny fidian'Andriamanitra manokana no meno ny fatahorana azy, tena firenena mivavaka. Kanefa ilay fivavahana misy eto amin'ny firenena tsy fivavahana kristianina fotsiny ihany, fa misy karazana fivavahana be dia be. Fa ny zavatra tsara dia hoe mivavaka, izany hoe manantena hery anankiray anakinana ny fiainany, kanefa ao anatin'izany indrindra ny te hampafantatra Andriamanitra fa tokana ny Andriamanitra azo hivavahana,
zay tena mitondra vahaolana. Ary io ny tanjonak'endren'Andriamanitra ho ny firenena mba tena hitodika eo amin'ilay Andriamanitra tokana zay tena nahariny tany sy ny lanitra, fa tsy hoe zay mitonona ho Andriamanitra na zay mety ho lazaina fa Andriamanitra dia marina avokoa, kanefa tsy hiterena ny olona. Ary io nefa ny vahaolana, rehefa tafatodika amin'io Andriamanitra tokana io ny firenena dia misy ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Dia noharitsika amin'ilay tantarany zanak'Israely izay anisan'ny taranaka amin'ny fidian'Andriamanitra mihitsy, nomeny ny lalàny ny didy ny fitsipiny mba hiavaka amin'ny firenena rehetra, ary nofidian'Andriamanitra mba ho tompona andraikitra, olom-boafidy tsy hoe ho titely fa hiazona an'Andriamanitra ho azy samirery, fa mba hanambara amin'ny hafa koa ny hatsaran'Andriamanitra, hahatonga ny olona rehetra tsy mahalala an'Andriamanitra ho resy lahatra ny amin'ilay Andriamanitra zay nivavahany zanak'Israely. Ny zavatra mitranga nefa tsy araka ny nampoizan'Andriamanitra azy ny toetrany zanak'Israely, fa niodina mandrakariva. Ary io no nahatonga antsika niresaka hoe raha vao ny firenena nofidian'Andriamanitra no miodina aminy dia ataony resin'ny firenekafa mandrakariva, gejain'ny firenekafa mandrakariva, andevozony firenekafa mandrakariva. Ary hitantsika ny zavatra nianjady tamin'ny zanak'Israely Babo tao amin'ny tany Egypta, vokatry ny fiodinany. Babo tao Babilôna, vokatry ny fiodinany. Rehefa hitantsika teto tao amin'ny mpitsara toko 10 ny toe-javatra mitranga teo anatrehan'ny zanak'Israely izay nanomboka hoe tena niala tamin'i Jehovah ka mivavaka tamin'Andriamanitsampy, ny Bala, ny Astarta. Ary rehefa niodina tamin'Andriamanitra dia natolotry Jehovah teo ambanin'ny fahefan'ny firenena jentilisa ka dia nahantra indrindra. Ary tamin'izay 20 taona, tany Egypta ary moa dia 700 taona, zay vao tonga saina hitady ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Kanefa efa afaka tao Egypta izy, afaka tamin'ny fangejan'ny fireneny dehibe goavana be, dia mbola niodina ihany. Dia io taty amin'ny mpitsara toko 10 taty tsy naisitona lesona any amin'ny toe-javatra mitranga, mbola niodina ihany. Dia nataon'Andriamanitra mitondra faisana nahantra indrindra, ary 20 taona nataony fandimbiasa ny firenekafa, nampahoriana vokatry ny fiodinana fotsiny amin'Andriamanitra. Afaka 20 taona vao nahatsiaro ny taraina tamin'i Jehovah. Ary io no mahatonga antsika miresaka hoe tsy hoe Andriamanitra no mila voatsiarika tonga dia hoe didim-pitsarana nomena zanak'Israely dia tsy maintsy Babo mandritra ny 20 taona, fa zay ny safidy ny 20 taona vao tapa-kevitra ny hiverina amin'i Jehovah, zay vao niditra Jehovah namaly vavaka. Fa raha milohan'izay izy no efa nitaraina tamin'i Jehovah, tonga dia namaly vavaka Andriamanitra. Indray mety ho lasa fisainantsika hoe marina ve zany, ary zay no andraisantsika lesona ao anatin'ny soratra masina araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe voasoratra ireny tantara ireny ho fananarana antsika zay aran'izao andro faran'izao, satria tsy vanim-potoana intsony zao hifampitsarana, fa vanim-potoana hitodiana amin'ny tena. Isambatan'olona aloha mitodika amin'ny tenany, dia ao anatin'ny ankonana mitodika amin'ny ankohonana fa tsy amin'ny ankonany hafa. Dia ao anatin'ny firenena dia mitodika amin'ny maha-olom-pirenena fa tsy mijery ny firenekafa. Fa tsy mety intsony zany le hoe andeha hijerika, andeha hitsara ny hafa, fa za manahoana tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra ve andeha mahitsy ave? Fa io tsy ampy ny fanapahan-kevitry ny isam-batan'olona miverina ho amin'i Jehovah. Ka raha tafity zay ao amin'ny fianakaviana dia fianakaviana miverina amin'ny Jehovah, tafity zay ao anatin'ny antoko politika miverina amin'ny Jehovah, tafity zay ao anatin'ny fiangonana dia fiangonana miverina amin'ny Jehovah. Ary mety ho lasa fisaina antsika hoe ny fiangonana ve dia tsy verina amin'ny Jehovah? Misy ny fiangonana manolana fotsiny ny soratra masina tsy tafaverina amin'ny Jehovah, dia inona ny vokany? Mitondra faisana hatramin'ny firenena. Kanefa dia samy mitenitsika hoe mamitsika izao firenena izao, inona ny tokony atao? Dia mifanentana samy mandeha marina, samy miverina amin'ny Jehovah, samy mitaraina amin'ny Jehovah. Satria ninona toe-javatra mitranga tanjona kendrena mba hitadiavana fanosoana, fivoarana eo anivon'ny firenena. Vao misy fiodinana dia misy loza tsy ampoizina
zay tsy afahana mivoaka mihitsy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Ary tsy misy olombelona afaka hitondra fampanantenana hoe zao no tokony atao mba hampandroso, fa ny fampandrosoana voalohany indrindra tsisy afa-tsy fiverenana amin'Andriamanitra. Ary zay ny sotomantsika lesona tany amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina, zay ohatrany ahitantsika karatra ihany koa ny toe-javatra mitranga anivo ny firenentsika. Mpanjaka faharoa toko fahaenina ny 2:4 sy 5:20 ny janonantsika farany ny zavatra mafy ny anjady tamin'ny zanak'Israely, le olom-boafidy lasa na de manana ny fahaleovantenana satria zay ny zanak'Israely. Zanak'Israely ange de firenena anankiray navahan'Andriamanitra de nomeny fahaleovantena manokana tsy mitovy amin'ny firenen-kafa. Kanefa misy lalàna didy fitsipika amin'ny maha-firenena azy de firenena tan-dalàna. De raha vao miodina amin'le lalàna napetraka Jehova de mitondra famaizana Jehova. Fa ny zavatra nisy teto amin'ny 2:4 sy 5:20 ny mpanjaka faharoa toko fahaenina, rehefa afaka zany ozy a, Beni-Hadada mpanjakan'ny Siria namory ny miaramila ny rehetra de niakatra ka nanao fahirana ao Samaria. De nisy mosary mafy tany Samaria fa indro nanao fahirana azy ireo mandrapatonga ny lohambrika ho lafo sekely 20 sy taim-boromelala apa-efatra ny kaba ho sekely 5 tamin'izany vanim-potoana zany. Zay ny sandam-bola nisy, fa lafo de lafo ny vidim-piainana tamin'izany vanim-potoana zany, tsy efan'ny olona intsony ny toe-javatra mitranga. Raha mamaky tsika ny tohiny mba ahafantarantsika hoe fahoriana mafy ny anjady tamin'ny zanak'Israely vokatry ny fangejan'ny firenen-kafa. Satria araka ny resahantsika ny soratra masina, tsy misy mihitsy fangejan'ny firenena jentilisa ho an'ny taranaka voafidy raha tsy le taranaka voafidy mihitsy no miodina tamin'Andriamanitra de ataon'Andriamanitra resy manoloana ny fahavalony. De io nampahoriana ny gejaina ary ny tanjona ankendreny ny firenena jentilisa de miambabo ny arena ananany zanak'Israely. Ary tsy vitany hoe arena arabaky teny fotsiny, arena voajanahary, fa na de miaretsaina de tia mokejana ho andevozina mba hampiasany hampandroso le firenen-kafa. Zay ny tanjona kendreny ny firenena jentilisa foana rehefa manandevo izy. De eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ary raha nitsangatsangana teny ambony manda ny mpanjakan'ny Israely ozy de nisy vehivavy nitaraina tamin'ny hoe vonjeo aho de ry mpanjaka tompoko. Ary io mpanjaka, raha tsy vonjeny Jehova ianao, aiza no aminjeko anao amin'ny famonoana va samy famiazam-boloboka. Ary io mpanjaka tany, inona ary ny nalahelinao? Ny raha vehivavy namaly hoe hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanako ho antsika an'io ary ny zanako kosa ho antsika rapitso. Ka de nandrahonay ny zanako ka nohaninay ozy a, ary noho ny apitso de hoy izao taminy, aiza kosa ny zanako mba ho antsika kanjo na fiainy ny zanany. Efa tena fahoriana mafy ange zany, tsy mahita anoko hoaniny de ny zaza nateraka no atao sakafo. Kanefa ho amin'le olona samy ory a de zao samy tia tena nohanina ny zanaky ny anankiray a, rehefa tonga ny anjaran'ny anankiray na fiainy ny zanany, lasa niteraka korotana, tsy fifankatiavana, fitiavan-tena, fifamonoana vokatry ny fangejan'ny firenen-kafa. Tantara ary nitaraina tamin'ny mpanjaka le mpitantana fireneny zanak'Israely tsy hitantsoniko zay azony nataony, satria mihoatra ny zavatra tokony eritreretiny sy ny vahaolana tokony hoentiny. Tsy mahampanjaka azy sony ny toe-javatra nisy, fa tsisy vahaolana azony nentina teo amin'atrehan'izay. De inona ny nataony? Ny 2:30 ary noho nandreny teny raha vehivavy ny mpanjaka de nandritra ny fitafiana ozy a, tsangatsangana teny ambony manda izy ka hitan'ny olona fa indro lamba fisaonana no nataony manolokolo satria nahinan-kanina. Inona no azo atao amonjena ny reto satria tsy afa manoatra gejainy ny firenena hafa. Fa inona ny natonga an'izay? Na de tsy voalaza mazava tsara ary ao anatin'izao hoe miodina le zanak'Israely fa tsy adala Andriamanitra ka ataony ho babo ny firenen-kafa zao fotsiny. Reto tena firenena taranaka voafidy manana ny fahaleovantenany reto, fa nisy zavatra tsy nentina taony tao de nataon'Andriamanitra babo. Ary izay ny fomba an'Andriamanitra, ny famelan'Andriamanitra ho babo ny taranaka voafidy, babo ny firenen-kafa, de marika ny fitiavan'Andriamanitra mba hampiverina an'io firenena io amin'Andriamanitra zay tompo ny vahaolana, satria zay foana no nataon'i Jehova hatramin'izay vao mitaraina ny zanak'Israely
mamaly vavaka io Andriamanitra io. Rehefa mamaly vavaka izy dia afahany amin'ny fangejana ny firenen-kafa. Kanefa milohan'io toe-javatra io dia andeha jerevantsika hoe nanahoana reto fireneny zanak'Israely reto tamin'ny vanim-potoana zay tsy mbola tonga ny fahoriana ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ihany dia manomboka eo amin'ny 19 satria tena nisy ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra manoloana ny etraketraka ataony ny firenen-kafa. Jerevantsika amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka eo amin'ny 19 zany hoe toe-javatra mitranga mialohan'ny nangejan'ny Siriana nanaovan'ny fahirana ny zanak'Israely. Fa reto Siriana reto ihany firenena jentilisa tena nitady etraketraka amely le taranaka voafidy. Dia ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany nisy tomantsika lesona zany milohany hijerevantsika amin'ny antsipiriana satria misy vahaolana tian'Andriamanitra apitaina izay mifanaraka mihitsy amin'ny toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy. Ty mpanjaka faharoa toko fahaenina ity sy ny toko fahafito iray manontolo. Kanefa hojerevantsika aloha hoe nanahoana ny fitondran'Andriamanitra ny reto zanak'Israely reto rehefa netraketrany firenena vahiny tamin'izany vanim-potoana zany. Ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny 19 ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'Israely izy ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe ary ananina no itobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandro makany ananina ianao fa no idinan'ny Siriana. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nilazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy nyray mandeha na indroa aza. Tamin'izany vanim-potoana zany dia niara-ny asa mihitsy tamin'ny mpanjakan'le firenena ny mpanompon'Andriamanitra ny mpaminany izay tsy iza fa Elisa tamin'izany vanim-potoana zany. Ka raha nisy tetika nikotrehan'ny firenena vahiny amelezana le taranaka voafidy dia fantatr'le mpaminany dia nilazainy tamin'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nefa tsy niavonavokevitra teo hoe za mpanjaka ka tsy hiain'ny feo an'ity fa tena nankatoa dia nitandrina manoloana ny fananarana nataon'ny mpaminany azy. Dia lasa tsy navita na inona na inona ny Siriana. Nisy ny fiarovanaN'Andriamanitra. 19 ka hatramin'ny 17 dia sositra indrindra amin'ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra zany koa niatso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava zay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely nieritreretiny fa nisy namadika atao amin'ny Siriana. Ahoana ary mitetika atsika ny fantatry ny Israely dia reo nefa nisy natsikaritra ihany. 12 ary ny mpanompony anankiray mpanompony Siriana io zany tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy. Ary ny mpanjaka andeha izaho izay toerana ozy mba nirahako hisambotra azy ary no lazainy tamin'ny indro ao Dotany izy. Inona no lesona sotomintsika satria mialohan'ny nanaovan'ny Siriana Sambobela fahirano ny zanak'Israely io fa tamin'izany vanim-potoana zany misokatra tsara ny sain'ny mpanjakan'ny Israely tamin'izany ka niaino ny fananarana nataon'ny mpaminany. Fa tsy takany amin'izao andro ankehitriny zao. Amin'izao andro ankehitriny zao anke dia ny zavatra mitranga be dia be no miseho azy ho mpaminany. Fa dia mbola ho hitantsika moa zany fa mpaminany no soleraka amin'ny mpanjaka dia milaza abobo fotsiny fa tsy mitondra vahaolana. Ary amin'izao vanim-potoana zao matetika hitantsika manerana an'izao tontolo izao fa raha vao mba misy hoe tena olo-marina kristiana mba milaza zavatra mba ho henoin'ny mpanjaka tsy henoina tahaka ny zavatra madinika ireny tsy misy dikany ireny kanefa asoa an'le mpanjaka asoa an'le firenena. Fa tamin'ny vanim-potoana io nefa ny zavatra mitranga dia niaino tsara ny baiko sy ny fananarana nataon'ny mpaminany ny mpanjakan'ny Israely nanana fanetretena satria niaino ny feon'i Jehova. Ka tamin'ny vanim-potoana ny rahany tamin'i Jehova ny enono ny mpaminany Jehova na dia mpanjakan'ny Israely ary izy. Dia misy ny fiarovan'Andriamanitra ka raha misy tetika ataon'ny firenen-kafa amelezana azy noho ny amin'ilay mpaminany. Fantatra ny tetika ireo dia milaza izy amin'ny mpanjakan'ny Israely voaro tanteraka ny Israely satria nahoana azontsika lazaina
nandeha nahitsy miaraka tamin'i Jehovah ary zay koa no irentsika mba engany ny tompona andraikitra ara-panjakana mba hiaino ny feon'Andriamanitra zay ambaran'ny iraka irahan'Andriamanitra mba hisokatra ny masom-panahy ny tompona andraikitra ara-panjakana eto amin'ny firenena ary mba hay hamantatra tsara iza no tena milaza ny marina satria ao anatin'ny soratra masina dia hitantsika ihany koa tamin'ny andro ny ahata betsaka angeny milaza ny tena no mpaminany efa mpaminany mosolelaka amin'ny mpanjaka kanefa mamitaka mahatonga loza fotsiny fa le tena ilaza ny famarinany tenin'Andriamanitra manjary ala ny mpanjaka indray satria nahoana mpanjaka tsy azo kitikitihany raha vo zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreriny no teneniny dia mitondra famaizana izy na dia ilaza ny marina fa ny zavatra lesona sy tompontsika ao anatin'izany tantara zany tamin'izany fotoana mbola nenon'ny mpanjaka ny feon'i Jehovah tsy nahafapiry reto Siriana izay lazaintsika fa firenen-kafa hanandevo ny zanak'Israely satria nahoana mbola nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra mbola tohizantsika ny fampahirezana fa hisintomantsika lesona hoe io Andriamanitra io ange marina io Andriamanitra io rariny sy hitsiny ny fitantanany ary tsy mamely ny olona amin'izao fotsiny izy ka ataony mandalo fahoriana fa arakaraky ny ataon'ny olona ihany ny vokatry ny zavatra mitranga eo amin'ny fiaina mitranga eo amin'ny firenena fa raha mandeha mahitsy le firenena fandehanany firenena mahitsy mandeha mahitsy le mpanjaka dia misy foana olona tendren'Andriamanitra mba hitondra fananarana ho fierovana an'le mpanjaka sy ny firenena ao aminy fa mivanim-potoana iarahana amin'i Jehovah dia tsy maintsy misy ny fanambinany raha mijerytsika tantara kely tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo mahakasika ny Ozia mpanjaka ny Joda mbola kely izy ny tonga teo amin'ny fitondrana ary nanjaka nandritra ny 20 taona tamin'izany vanim-potoana izany ny 5 sy vadiny eo no isintomantsika lesona sy anaranantsika n'izao fampahirezan'izao hoe nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah izy tahak'izay rehetra nataon'ny Amazia rainy nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria io le mpanompon'Andriamanitra iraka zay no enono ny mpanjaka iraka Jehovah any Zakaria zay nahafantatra ozy ny fahitana an'Andriamanitra ary tamin'ny andro nitediavany an' Jehovah namben'Andriamanitra izy raha ty tantara ty zay ny lesona tiantsika sintomina raha mbola mandeha mahitsy mitodika amin'Andriamanitra fa tsy vitany hoe mitodika amin'Andriamanitra fotsiny fa misy koa mpanompon'Andriamanitra irahany ao dia ny mpaminany mitondra ny afatr'Andriamanitra zay milaza marina ny fitoriana ny filazany tsara mba horehan'ny mpanjaka sy ny eo amban'ny fahefany rehetra ka mankatoy izany ny mpanjaka sy ny tompon'andraikitra eo amban'ny fahefany mamonjy le firenena io Jehovah Andriamanitra io tsy le mpaminany no mamonjy fa fitaovana fotsiny irahan'Andriamanitra mba amperitreritra ny mpanjaka ahatonga ny mpanjaka hiaino ny feon'Andriamanitra dia tahaka ny Ozia eto tamin'ny vanim-potoana ozy nitediavana an' Jehovah namben'Andriamanitra izy tena mbola misy ny vahaolana reo olona ho an'ny isam-batan'olona afaka raisina zany mandehana miaraka amin'Andriamanitra ny fianakaviana mandehana miaraka amin'Andriamanitra ny fiangonana tena mitandrema tsara fa le marina araka an'Andriamanitra rahana eo anivon'ny firenena tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra ny antoko politika dia zao miaraha amin'Andriamanitra zay ihany lalana fa hatsika mivoaka ahitantsika fiadanana asambatra ny firenena matahotra an' Jehovah sarotra nefa mitorony marina reo olona kanefa na eo raha zany teo zavatra zay tsy maintsy ambara ny fahamarinany tenin'Andriamanitra mba mipieritreritra ny tsiraraika engany tonga am'le fitenenany hoe tsipy ny tady eny atandroko ny omby tsipy ny teny ny ampony mahalala fa ny fomba filazan'ny soratra masina dia zao hoe aoka izay manatsaina hiaino izay lazainy fanahy fiangonana mba hitondra fiadanana ho an'ity firenena ity dia voninahitra an'Andriamanitra rireny vavakitsika sotranao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray teny fampahirezana mampieritreritra mitondra vahaolana tsy ho an'ny isam-batan'olona ihany fa ho an'ny fiangonana ho an'ny fianakaviana ho an'ny faritra ho an'ny firenena mihitsy
dia mahatoky sy mino fa nifanaraina masina hiasa ary dia mitondra mpafaka manokana ny mpitantana zao firenena zao mba hiasany ny fanahinao hanatahotra anao eo ny fitantanana ny firenena izay andraikitra goavy na andraikitra masina napetraka ao eo amin'ny-tsorona mandritry ny andro mpiainana izay anendrenao azy tantana firenena dia mba hanao takanao zay ampanjaka ihany mba hiainony feom-paminana dia mahitsy eo anatrehanao mba hiadana ny firenena dia misaotra indrindra re ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo mamitsika mandrakariva.